Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. miariary hatrany fa izao fitondram-panjakana izao no vato misakana amin'ny fametrahana vahaolana maharitra mikasika ny herinaratra eto amintsika ny olana fahatam-panjiro izay mampitaraina faritra maro amin'izao fotoana ary zara raha mandeha ora roa ao anatin'ny iray andro izany ho an'ny tanan-dehibe sasany. Takina ny ananjany mpisehatra rehetra ny lalàna sy ireo fenitra iraisam-pirenena hoy ny firaisamonim-pirenena raha nanao fanambarana miaraka mikasika ny fifidianana ny tolakandro teo. Fanambarana izay tokony arahana azy ahazoana vokatra azo sapahitanana. Tsy voaja ny fisaraha-pahefana na ny séparation de pouvoir hoy ny eo anivon'ny Senady izay namoaka fanambarana ny hariva teo ary isany ahitana izany ny ao Mahajanga. Angatahana ny famerenana amin'ny loha ny séparation de pouvoir io isin'ny ny filaminana ho izy ireo ary tokony andray andraikitra amin'izany ny mpitondra fanjakana. Politika vonjamaika sy aitraitra trano ny an'ny mpitondra fanjakana mahakasika ny ady amin'ny fanondranana volamena jokosoka eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika androany. Tsy avavelively ny olan'ny fanondranana antsokosoka eto amintsika ny fanapa-kevitry ny fanjakana raha nitatry ny filan-kevitry ny ministra Omaly no jerena. Ity farany izay nilaza fa ireo olom-panjakana ambony ihany no loha laharana amin'ny fanondranana jokosoka ny harem-pirenena na tsy mpirindro avy hatrany ary. Faltafona amin'andray ny tenako tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alakamisy fa fito ny volana martsa taona 2024 ity manatra ny arahaba ary manasanao mpitiavana anjo ny fampahalalam-baovao tahaka ny mahazatra dia ny matoan-dahatsoratra nomboantsika ny fotoana miariary hatrany fa izao fitondram-panjakana izao no vato misakana amin'ny fametrahana vahaolana maharitra mikasika ny herinaratra eto amintsika. Ny olan'ny fahatam-panjiro izay mampitarina faritra maro amin'izao fotoana ary zara raha mandeha ora roa ao anatin'ny iray andro izany ho an'ny tanan-dehibe sasany. Mitohy hatrany ny fitaraina na vokatry ny fahatam-panjiro ary vao maika anazy vahany zany raha vao nanomboka ity taona 424 ity. Tsy misy anefa ny finiavana sy ny fahavononana avy amin'ny mpitondra fanjakana amaza ny olana goavana iainan'ny mpanjifa izany. Profon'izany niverina ny tady fa matsimbola indray ny fanjakana araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia 20 febroary lasa teo mikasika ny tetikasa ao Saofika izay efa vonona sy feno tanteraka ny taona 2024. Iray volana talohan'io anefa ny 4 janoary nilaza ny mpitondra fanjakana tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra hatrany fa efa miditra amin'ny dingana fananganana tetikasa roa lehibe amin'ny famokarana herinaratra ao Saofika izy ireo. Lafin-javatra maro no azo raisina manoloan'izany. Voalohany, miariary fa famitahana mpabe maso ny vahoaka no atao ary mandeha anjambany fotsiny ihany ny fandraisana fanapahan-kevitra. Faharoa, tetikasa efa niarahana tamin'ny mpitondra teo aloha ny Saofika ka tsy tiana hisy ny diantanan'ny loko volomboasary. Izany hoe tsy misy ny continuité de l'État. Fahatelo, raha efa vonona ny tetikasa ny taona 2024 inona no hitadiavana famatsim-bola hafa indray sa ve tsy misy hirika anombinana ka azona tombotsoa manokana ilay efa vonona teo ka aleo miverina manao adivarotra vaovao. Io resaka adivarotra io izay efa niarahantsika nahita fa nameloka ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha any Londres. Anjarany tsirairay no mandinika fa ny hita aloha hatreto dia makatahaka io fomba fiady sy fomba fiasan'ny mpitondra io ireo rafitra rehetra aty ambany raha ny jirama ihany no resahana. Nanao aloha ny tale general mpisolo-toerana teo aloha Rivra Danielina sy Vonjy Andriamanga. Voalaza fa nanodikotom-bola teo anivon'ny orinasa jirama teo anelanelany taona 2024 sy ny taona 2024. Nisy koa fanampin'izay fandraisana tamin'ny karama meo papana na ny prime exceptionnel. Raha izay to rava ho azy satria tsy misy toy nintsony hatramin'ny androany. Nanao ihany koa teo ambanin'izay ny mpandrindra regionalin'ny jirama sy ny mpikambana iray eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ka nanao osoka tamin'ny fifidianana groupe électrogène ho an'ny distrikany Manja sy Ambovombe. Ireto faran'izay nahiditra Amponjavonjy maika ny faran'ny herinandro teo
ary tsy misy toy ny fanenjehana izay atotoany kotrika sy mpanome baiko tamin'izany tranga izany. Midina hatrany io fomba ratsy io ary tonga hatreny amin'ny fitakiana faktura. Iza tokoa moa no mpanjifa ny Jirama efa nanatitra faktura sy nandovola ka tsy niarany ilay hoe tsy misy famerim-bola. Raha kany 100 ariary na 50 ariary isaky ny olona ireo mpanjifa amanitsiny eto amintsika, tsy efa vola be ve izany isam-bolana? Ankoatr'izay, ireo mitady lalana hafa ka izay mahatolotra kely no karakaraina mialoha amin'ny fangatana compteur sy ny zavatra hafa. Ny mpanjifa no mizaka ny tserany ainy vokatra ireo rehetra ireo ary zao efa iarahany rehetra mahita sy iainana amin'ny fiainana andavanandro izao. Zara raha oraroa ao anatin'ny iray andro ny jiro no mandeha ho an'ny faritra sasany amin'izao fotoana ary misy ihany koa ny tanan-dehibe efa voakasika izany. Vokany, mikatso avokoa ireo karazana asa miankina amin'ny herinaratra, simba ny fitaovana sy ny sakafo sy ny maro hafa. Raha hitarina, mirongatra ny tsy fandriampahalemana, ny fanendahana sy ny sito mahery ary ny fanolanana. Aiza ny mpitondra fanjakana manoloan'ireo rehetra ireo? Mitaza-potsiny ary nitetika asa goava nefa tokony ho natomboka aza iny, niverenany ny tady-pamatsy volafo indray ka antony ilazana fa tsy manana fahavononana amahany olana. Raha ny tena misy mantsy ny finiavana sy ny fahavononana, tsy efa nitombo ve ny herinaratra vokariny eto amintsika? Raha ny fananantsika eto Madagasikara rano, rivotra sy masoandro no jerena, fampandrosoana sy fametrahana vahaolana no avoaka ny vavan'ny mpitondra etsero. Sainginy mifanotra amin'izay no zavatra tanterahany. Rary ny ratoka vakivava ny vondrona Europeanina ary nilaza fa izao fitondram-panjakana izao no vato misakana amin'ny fitadiavana vahaolana momba ny fahatapahan-jiro sy ny faratsiany lalana eto Madagasikara. Mifandraika amin'izay dia manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny ao Mahajanga. Nisy mpanjifa nitondra sora-baventy manoloana ny Biraony Jirama Pasika. Naneho ny alahelo sy manaitra ireo tompon'andraikitra. Azo ny mpanjifa tanteraka ny misitraka jiro ary leo delestage izahay hoy izy ireo satria tsy misy asa mandeha vokatry ny fahatapahana. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Nitondra sora-baventy teo anolohan'ny Biraony Jirama Pasika Mahajanga ireo olom-pirenena vitsivitsy mahatsiaro mahita faisana amin'ny fahatapahan-jiro ny Jirama Tatoato teto Mahajanga. Ny tontolo andro ny talata 5 ny volana Martsa, maizina tanteraka ireo fokotany maromaro teto Mahajanga tapitanana. Nitoy ny fahatapahan-jiro ny alarobia ka izay no nanosika ireto olona ireto hitondra sora-baventy aneo ny alahelony tsy misy ny asa vita leo delestage tanteraka. Araky ny efa etsika natomboka moa andro vitsivitsy lasa zay dia jerena ohatra ny tena tsisy mihaino le fangatahantena dia tonga aty anatrehany Jirama izay tena tompon'antoka mihitsy zay tonga aty amin'ny siège-ny Jirama ety Majunga ampisehoany alahelonay ny fitarainanay malahelo zay tompo, simba ny fidiram-bolanay, simba ny asanay. Tsy hoe tsisy atao zay mandehandeha sy milanja sora-baventy eraky ny tapitanety io fa le ataonay mihitsy ny potika, le asa tokony ho ataonay simba, le fiveloman-tenanay famelomanay zanakanay simba. Angambany raha misy ny tombontsoa azo vao mifitsokonay zao raha isitraka tsika menakavy. Ny asako zany dia miankina amin'ny Jirama. Dia raha tapaka ny jiro tsy afaka miasa. Le fivelomana mivady aman-janaka nefa dia izay indrindra no antony natonga anay nandray fanapahan-kevitra hoe aleo tsy avela irery ilay madama fa aleo mba hanotrona anazy. Raha tapaka ny jiro tsy afaka miasa tsy misakafo. Raha tapaka ny jiro tsy mandeha ny asa tsy afaka nefa faktura. Nefa ny faktura tsy maintsy efaina isam-bolana. Ka izay indrindra no antony mahatonga anay mijoro mba hajanona ilay delestage ahafahanay miasa miditra tsara ny fidiram-bola afaka manefa faktura. Zay tompoko ny antony tena joronay eto. Malahelo zay, malaheloponay. Tsy voatery arety fitiavana marary fo fitiavana ihany fa na ny fahatapahan-jiro mankarary fo daholo zany rehefa tena rary io dia marary. Taorian'izay nisy ny fionany ireto olom-pirenena ireto tamin'ny talepatry ny Jirama Mahajanga izay nitondra fanazavana fa akoatry ny fataran'ny soloka dia misy milina iray any Eneleka Simba tao izay niteraka ny fahatapahan-jiro teto Mahajanga raha ny fanazavana. Na izany aza anjaran'ny fanjakana foibe no tokony amahy olany ny fahatapahan-jiro izay efa saika manenika ny Madagasikara amin'izao fotoana izao no misy delestage toy izao izay mampijaly vahoaka ka mampikatso ny asa amin'ny andavanandro.
tapaka matetika ihany koa ny jiro amin'ny renivohitry faritry vakinakaratra tatoato mitaraina araka izany ireo mpanjifa ary lasa miteraka tsy fandriam-pahalemana eny anivony iseo fokotany maro ao Antsirabe ihany koa ny fahatam-panjiro matetika raha ny fanazavana Andrinirina Randria Miarso Kolo Antsirabe. Toy ireo faritra feto Madagasikara dia anisan'ireo faritra iarany fahatapahan-jiro matetika ihany koa na ny délestage ny eto amin'ny renivohitry ny faritry vakinakaratra ary mateti-pitranga izany fahatapahan-jiro izany tatoato. Raha ny fanadadiana nataonay mpanao gazety teny anivon'ireo fokotany maromaro atao anatin'ny commune Antsirabe ambonivohitra dia mijaly ireo mpanjifa ny herinaratra izay vokarin'ny orinasa jirama raha ny fitarainana azo. Maro ireo entana sy fitaovana simba manoloana ireo fahatapahana tampoka sy maharitra izay miteraka fantiatoka tanteraka ho an'ireo mpivarotra sy mpanao asa tena ary orinasa madinika sy salatsalana izay miankina tanteraka amin'ny herinaratra izay vokarin'ny orinasa jirama raha ny fanazavana. Nenay zao manao réparation électronique sady manao multi-service. Rehefa tapaka aloha zany ny jiro dia to dia tsisy azo atao satria fera ve fera courant ve dia andeha hodoranao amin'ny charbon raha ve ohatra lasa simba ny fitaovana. Dia ny tena voka-dratsy fahatapahan-jiro matetika dia ny ordine tena sombany disque dur reny to dia ataony maty tena to dia simba zany ny fitaovana. Le ohatra hoe tapaka dia to dia miverina rapide be dia iny no tena manimba fitaovana iny. Ohatra hoe mahatratratra any amin'ny impolo tapaka raha ao anatin'ny ray andro. Faharetan'le fahatapahana miovaova arakaraka. Hoe mahatratra ny adiny ray mahery eo tapaka le jiro. Nenay zao ohatra hoe maty zao ny disque dur dia tsy réparable le izy. Ny akabeazany zany tsy réparable fa misy azo amboarina ihany fa misy to dia fahatiatoka ho anay mihitsy ilay izy to dia manolo vaovao ianao fa tsy afaka amboarina le. Tena misy sakona aminay izay sao mpanao asa tanana dia raha vatapaka anjely tsy afaka miasa mihitsy zany zay fa dia miandry fiverenany iray dia lasa mistoky le asa moa le asa nefa efa mandeha amin'ny fotoanany dolodolo dia raha vao le tapaka iny dia tena hitany mihitsy raha ohatra ny hoe elaela le izy vao miverina dia tena misy fiatraikany be amin'le asanay zany le vao eo zao izy tena tapaka mihitsy izy zao vao teo zanakaty zao tapaka izy. Raha sy diso zay tamin'ny sabotsy izy tena tapaka foana matetika ngamba isaky ny adiny ray teo tena le no mijery télé dia miakatra tapaka le tension le izy dia iny manimba zavatra tsy maintsy niteraka fahasorena satria anao efa zatra le mazava dia lasa mena ao anatin'le tsy maintsy mampiasa labozia. Ohatranay mpivarotra bara zay sady manao tsaky sy ny rehetra dia simba daholo ireo zavatra anaty glaçon sy ny frizidera reo. Fa tiantoka tena misy le sakafo boisson mba azoazo iranana ihany fa le sakafo le mba zany tena simba zay ny fatiatoko. Teo zao tapaka dia atsasakadiny verina mandrapa ziskariva. Tsy mifanaraka ny tolotra sy ny tinady ho ireo mpanjifa ary tsy mahafa-po ny tolotra izay omeny orinasa jirama raha mifandoavam-bola ho an'ny faktura nefa dia ara-dalàna tsara ary matetika aza dia anisan'ireo atao voaloha laharana sy laharam-pahamehana ny fandoavana izany. Tsy mifanaraka amin'izay kosa nefa ny tolotra indrindra fa ny fahatapahan-jiro matetika izay teraka tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ireo fokotany maro eto Antsirabe. Telefôna ampiasainao tsy misarge, le jiro tapaka foana, fandriam-pahalemana tsy milamina, vao maizina ny jiro dia tonga ny totakely mamaky lakozia. Dia izay aloha tsy afa-po amin'ny resaka jirama mihitsy satria izay mandoa vola ara-dalàna nefa tapaka foana le jiro. Sady ela be vao miverina sady matetitetika be. Tokony tsy ho tapaka aloha raha ny tena marina. Tokony tsy ho tapatapaka satria ara-dalàna koa ny fandoavana le jiro. Tsy hoe misy retard le izy nohotrany fa ara-dalàna. Dia tokony hoe tsy ho tapaka zany raha ny tena fandoavana jiro. Zareo nefa raha vao ohatra ka hoe mba tara kely hoe fandoavanao le jiro na ohatrany efa tongava foana ianao andefasan'ny rekomande atao iny na ohatr'izany dia anao tsy milamina mihitsy fa na vola tokony hividana varo an'ika izy raha dia mitotototo any amin'ny jirama. Dia nefa rehefa velo izy ianao mandoa vola sisy tao androany ianao mandoa vola hariva dia efa tapaka. Sakandray ny rano tena vao mainka tapaka foana le jiro. Izay zany tena tsy fantatra hoe inona marina tena mahatonga le jiro tapatapaka. Tsy afa-po zay ka ny vola tsy maintsy aloha ihany ka ny vola nefa tsy miova ny fandova dia tokony hoe mba hidina nefa dia eo ihany ny eo. Ny hitahitanay aloha zany dia tokony hoe mba andeha ara-potoana tsara le jiro matsapa mijaly plus n'izay ny facture tsy azo ifampirarana zany ny jirama fa hoe io ny laninareo dia tsy maintsy io no alohanareo dia tsy afaka ny ifamaly amin'ny jirama ny tena fa tsy maintsy mandoa araka an'izay facture tonga eo. Non tsy afa-po loatra eto. Mijaly araka izany ny vahoaka Antsirabe izay manjifa ny herinaratra vokariny orinasa jirama manoloana ny fahatapahan-jiro matetika tatoato. Izany makasika ny fahatapahan-jiro fa ivadika lafim-baovao afisika dia tsy voaja ny fisaraha-pahefanana ny séparation de pouvoir ho ireo eo anivony ny Senat izay namoaka fanambarana ny hariva teo ary isan'ny ahitana izany ny ao Mahajanga
angatana ny famerenana amin'ny laon'ny io séparation de pouvoir io isy ny filaminana hoy izy ireo ary tokony andray andraikitra amin'izany ny mpitondra fanjakana. Akoatra izay takina ny ampiarana ny lalàna mikasika ilay raha vary mora atao Mahajanga. Maromaro zany ny tranga hitatsika ohatra ny hitatsika tamin'ny Mazenga be zay niatra tamin'ny tenako moa zany mivantana fa eto tonga de lazaiko hoe tsy nohony za le niarany ihany fa nohony zaho secrétaire général ny administrateur civil eto Madagasikara zany hoe rehefa tsy président zany no miteny de tsy maintsy SG no faharoa ary za koa ny tompony andraikitra amin'ny fifandraisana amin'ny communication zay no mahatonga za miteny azy eto sao de misy gaga hoe maninona izy ihany milazany fahavazana. Efa hitatsika ihany atra tamin'ny 20 jona tany Bekobeya ny tany Mahajanga faharoa. Ny solombavam-bahoaka no maniry manao amboletra hamarana ny lanonana cérémonie officielle ny 26 juin. 26 juin zany a solo tena mpanjakana no tompony fa tsy olon-kafa nefa igny no mandeha mitatra amin'ny zavatra maro de mangataka zany zay mba hanaovana rappel à l'ordre moa ny fitenenana am'ireo olona zay manao an'izany na ny bureau ny assemblée nationale zany na ny amin'ny primature zany premier ministre mba tokony mba hanao zay rappel à l'ordre zay. Tsy vitan'izay fa hita koa tranga teo farany teo tamin'ny Manesy mbola tamin'ny Mahajanga faharoa ihany ny solombavam-bahoaka manevateva ny lehibe ny district mbola io solombavam-bahoaka anankiray ihany manevateva ny lehibe ny district izay manao fanamina manao teny tsisy zavatra natao niarana na ray aza amin'izany. Zao atsika miteny zao koa andeha ny Valmarsa rapitso ny agny Soalala aloha idirao mbola misy ihany zany agny Soalala hoe estrade anankoroa zany agny zao io hoe tsy hainy solo tena mpanjakana tsy hainy lehibe ny district eza ny handehana ny vatany ray manangana estrade ny be ny tanàna manangana estrade ny solombavam-bahoaka andaniny hanao an'izay inona am'ro Valmarsa zay. Mitovy am'izay koa ny eto Mahajanga faharoa izay nanomezandreo fanasana mihitsy hoe tarihiny io mbola solombavam-bahoaka ihany koa no mipatrone an'le zavatra miaraka amin'ny vehivavy izay tsy vehivavy KB 8e fa vehivavy TGV ony aloha teneniko mihitsy vehivavy TGV no manasa amin'ny fankalazana ny cérémonie officielle ny Valmarsa. Zany zavatra tsara nisy eran'izao tontolo zao. Ny Valmarsa de KB 8e no tompony amin'ny KB 8e zay afaka milahatra ao ny vehivavy rehetrarehetra na TGV na iza fa mampisongadina ny maizy azy zany hoe mitondra ny banderole izy magnambara hoe zahay de vehivavy TGV, zahay vehivavy TIM, zahay vehivavy avy amin'ny commune ato, zahay vehivavy avy amin'ny fikambanana zao fa rehefa vita iny de samby afaka manao na miara misakafo na mandeha ezany antoko tsirairay rehefa aveo fa ny filaharana dia tsy tokony hisy ny filaharana anankoroa eo Belobaka zany rapitso zay anefa mbola voizindreo agny ataondreo amin'ny invitation mihitsy zavatra tsy manara-dalàna karaha zany nefa tsisy mba miteny hoe ty zavatra tsy fatao. Zay koa ny Soalala zany tsy maire tsy député no mitarakany ary efa afantarako azy raha tsy diso za lehilahy aby reo olona reo. Valmarsa zany fety-mbehivavy tsy tokony ho reo no mitarika azy fa ny vehivavy Valmarsa komity mbehivavy Valmarsa zay le KB 8e de zay olona na inona izy na député izy na inona de tokony miditra anatin'izay fa invité koa izy fa tsy izy no tompony fety tsy reo no tokony anangana zany estrade zany. Izay zany zavatra hita nefa tsisy mandray andraikitra amin'ireo zavatra reo. Eto koa hitatsika ny kany préfet ny Mahajanga anatin'ny boeny aby ny zavatra rehetrarehetra niseho tato ato. Hitatsika ngamba kany préfet ny Mahajanga be de be ny olona signataire tagnatin'le varolo aloha tenenina eto tsara préfet ny Mahajanga teo aloha préfet ny Mahajanga teo aloha de hita tsara fa be de be re olona nanao sonia tanatin'iny zavatra iny ary ny solombavam-bahoaka tao anatiny mba ndraiky voahainy tamin'ny pôle anticorruption ve re olona reo mba ndraiky voahainy teo anivon'ny gendarme ve re olona reo nefa nahazo convocation nahazo fiantsona re olona reo araka ny fahafantarako azy fa tsara niseho mandraky ty androany nefa miriaria zahay tsy miteny eto hoe madio préfet na maloto préfet anjarandreo nanao enquête mahay an'izay fa kosa
ny tsy fehenoana nyreo olona sasany zay voalaza anatiny eo ary tsy vitany voalaza fa tsy tokony hanao sonia le fanaovandreo sonia fotsiny zany efa tokony hampametra-panontaniana hoe inona moa nanaovanareo sonia tanatiny ity raha autorité locale no lazaina tsy parlementaire agnatin'izany maninona reo no manao sonia nefa reo tsy voankety hatra amity androany ity mbola miriaria mbola miady amin'ny filatsahan-kofidiana raha mampamono tegna reo mitariky 20 marsa zany nefa reo nanao zavatra ohatran'izay de eto zany zay esinady de tsy ahangina intsony manomboka eto ary hampiakatra ny fitarenany amin'ny faran'izay avondrindra rehefa tsy andre andraikitra zay tokony andre andraikitra am'ireo olona reo a satria manana olony fehy azy izy reo zay feheziny administration de manaja reo koa feheziny assemblée nationale tokony anajan'izay fa ny asandreo zany a tsy tokony hitsabaka amity asanay zay lehibe ny district na zay administrateur civil rehetrarehetra mbola tsy nangataka hanendry assistant parlementaire na ray aza manerina ny Madagasikara mbola tsy nitsabaka amin'ny asa fanaovana lalàna na de indray mandeha azy maninona ny asan'ny administrateur civil eny volovolosana sy tangotangosana nefa tsisy miteny eto amin'ny firenena de angataka hiteny zahay manomboka eto ary hamoaka feo zahay raha ohatra ka mbola tsisy mandray andraikitra ihany am'ire olona zay efa manao zavatra mamoa fady eto amin'ity firenena ty ireo takina ny anajany mpisehatra rehetra ny lalàna sy ireo fenitra iraisam-pirenena ho ny firaisamonim-pirenena raha nanao fanambarana miaraka mikasika ny fividianana sy ny tolakandro teo fanambarana izay tokony arahanasy ahazona vokatra azo sapahitanana fanadiadina maro ny ezaka tsy maintsy atao ary mila tanterahana aingana izay mentefa amin'ireo tompona andraikitra rehetra eto amin'ny firenena sy ny olom-pirenena ahafahana manatsara ny zodram-pifidianana hoy ny eo anivon'ny firaisamonim-pirenena isan'ny tokony ajain'ireo mpiantsehatra rehetra ny lalàna velona sy ireo fenitra iraisam-pirenena araka ny fanambarana nataon'izy ireo ny tolakandro teo iantefan'ny antso manokana amin'izany ny mpitondra fanjakana ny CENI sy ny HCC ireo fitantanan-draharaha-mpanjakana sy ny mpiasa-panjakana tokony atsangana ny ANRCM sy ny CCFVP ho hiatrana izy ireo rafitra roa ireo mantsy ny fototra miantoka ny fandraisananjaha ara-demokratika amin'ny alalan'ny fandrindrana ny serasera amin'ny haino vakijery sy ny fampifehezana mahakasika ny famatsiam-bola ny fampelezan-kevitra ho an'ny rafitra mpikirakira fifidianana sy ny fitsarana mampiatra ny mangarahara ary manao izay azahoan'ny mpiantsehatra ivelan'ny fanjakana ireo torohay ilaina sy araky ny lalàna ny CENI sy ny ratsamangaikany dia manamora ny fidiran'ny candidat ny mpanara-maso ary ny mpanao gazety ao amin'ireo efitrano bureau-mpifidianana ny SRMV na service de recensement des matériels de vote sy ny fahazahoan'izy ireo angon-drakitra voamarina mahakasika ny fifidianana ankoatra ny fampiarana ny mangarahara tokony anana fahaiza-manao ara-teknika ireo ratsamangaika rehetra eo anivon'ny CENI miainga eny fotony hoy ireto firaisamonim-pirenena ireto fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika ho an'ireo ratsamangaika ny CENI isan'izany ireo mpikambana ao amin'ny CNRE comité local de recensement des électeurs ny ao amin'ny bureau mpifidianana sy ny ao anivon'ny SRMV na ny service de recensement des matériels de vote fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika ho an'ireo mpanara-maso ny fifidianana sy ny haino vakijery fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika ho an'ireo rafitra miantsehatra amin'ny fanabeazana ara-pifidianana ny OPJ sy ny mpitsara isan-tsokajiny juge électoraux administratif et pénaux dia entanina mba hifanaraka isamizy sy amin'ny CENI mba ampifandrindrana ny fomba fitsarana atreto aloha manao toy vakana ny fitakiana sy fanambarana mangataka fanadiovana ny tontolon'ny fifidianana saingy ny omaly tsy miova vaolana azy tsapahitanana amin'ny alalan'ny asa no andrasan'ny maro fa tsy tokony anina fotsiny ihany amin'ireo karazana fanambarana samihafa voakasika izany ny mpitondra ireo mpanao politika ny firaisamonim-pirenena samihafa ary indrindra ireo rafitra misahana manokana ny fikarakarana sy ny fitsarana ny fifidianana tsy aivina nisy ny atrikasa fifanakalozana sy fanamafisana ary ny fametrahana lara-pahamehana ny tolo-kevitry ny firaisamonim-pirenena vokatry ny fifidianana filoha-pirenena farany teo
izay notanterahana nandritra ny roa andro teny an-tanimena. Tandona hatrany raha ny fanazavana ny fanatsarana ny zotram-pifidianana eto amintsika ka ho fifidianana madio tsy bitanila mangarahara sy ekeny rehetra no irosona. Mahakasika izay fifidianana izay lamina hoe ny fahitanao no mety vozotry ny fifidianana ho avy. Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule miara-miasa amin'ny Cool TV FM tamin'ny olona misa 700 ny 2 hatramin'ny 13 febroary 2024 lasa teo. Ny vokatra izay fanadihadiana izay no arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Olona mihoatra ny 700, 12 taona no miakatra no nametrahany agence capsule sy ny Cool TV FM fanontaniana ny 2 hatramin'ny 13 febroary lasa teo. Ilamina ve ny fahitanao ny mety vozotry ny fifidianana ho avy eo? Raha ny vokatry ny fanadihadiana natao, ny 50 isanjato ny laza fa ilamina manao ny asa naraka ny tokony ho izy ny siny. Ny 50 isanjato ambiny kosa ny laza fa tsy ilamina satria tsy nandray lesona tamin'ireo tepoka ny siny. Maro sady ihany koa ny kajikajy sy ny fanerina na tsindra tao amin'ireo mpiasa-panjakana maro samihafa. Ankoatra io, raha ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika, efa trany amin'ny fahafahana mirotsaka no efa sakanana sy sivanina ireo olona maniry ny latsaka ho fidinina. Hitantaratra izany amin'izao fampiakarana ny saram-pirotsahako ho fidinina amin'ny fifidianana solomavambahoaka sy fifidianana ben'ny tanàna izao. Ny zavatra manahirana anie dia izany. Ny fanjakana aloha mitondra fanjakana dia izy ny manam-bola dia izay tiany ataony atao fa ny vahoaka izay tsara sitrapo dia hanavitra ny Madagasikara dia any Kilabao dia izany ilay manao kely tsy mamindro. Ny tsy fahaleovan-tena ny seny efa etsy an-daniny fa ny faniliana ny vahoaka malagasy ray manontolo efa etsy ankilany nefa dia azadiny fa ny volan'ny mpitondra fanjakana anie dia volan'ny firenena malagasy dia io nentina manilika ny vahoaka malagasy dia tsy araka ny tokony ho izy dia resaka mimpanam-bola zany ny atao dia azagaga raha ohatra ka andeha hitady vola zany ny ataony eo dia resaka député ana maleto izy ny olona manangatanana fotsiny la voie de 100 mètres dia zany ny zavatra misy dia mbola tsy androso ihany ny fanjakana dia ina mo fampandrosoana na inona fandrosoana ho hita sy ho antenaina amin'izany fa dia izay tiany zareo ataony atao dia mitady izay azahoana ny majorité fotsiny dia avy eo dia manao izay sitrapony sy izay daniny kibony dia inona moa fa dia ny vahoaka ihany ny sahirana ao anatin'izany rehetra izany. Ankilany tsy azo antenenany sy ny filaminana hito amin'ny firenena sy mandritra ny fifidianana ho avy eo raha tsy manaja ny lalàna ny seny sy ny fanjakana ankehitriny. Ony avy eo anivo ny firaisamonim-pirenena. Zany hoe fifidianana zany dia safidy avoaka ny olona tsirairay ny eny am-pony. Raha tena tsy voateritery izy, raha tena ka mandeha araka ny sitrapony no anaovana an'ilay fifidianana. Zany mandeha araka ny sitrapony zany nefa dia zavatra takina indrindrindrindra ho anatin'izay dia ny fanajana tanteraka ny lalàna. Rehefa voaja tanteraka ny lalàna dia afaka maneho ny heviny ankalalahana ampahitsiana araka ny safidina ny fidy tsirairay avy. Fa raha mbola misy ny teritery raha mbola misy ny fifidianana safidy dia heverina ihany koa fa mitarika fikorotanana zay. Ary zay fikorotanana zay dia tsy hitondra filaminana eto amin'ny firenena zay ary tsy hitondra fampandrosoana mihitsy. Nandrisan'ny marsy androany zany zao teto dia namoaka an'izay tsaokevitra zay ny fikambanana ny fiarahamonim-pirenena maromaro zay naneho avy hatrany hoe raha manaja ny lalàna ny mpitondra indrindrindrindrindrindra dia heverina mihitsy fa tsy maintsy mipetraka ny filaminana ary zay moa tena hirariana isy eto amin'ny firenena. Raha misy koa fa afarany koa hoe raha tsy tia tena raha tsy tia tena ny tsirairay zany hoe tiako tena amin'io zany ny candidat voalohany indrindra sy ny namany mpampomba azy rehefa tsy tia tena izy fa manaiky zay safidy-mbahoaka zay dia mizotra mpilaminana ny fifidianana. Araka izany, miankina feno amin'ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena irery ihany no ahafahana mampilamina sy mampandroso ny firenena. Raha ny zava-misy hatramin'izay ka hatramin'izao anefa tsy mitsahatra ny mandika lalàna ny seny sy ny fitondram-panjakana ankehitriny.
tompona andraikitra voalohany amin'ny fiamorany Madagasikara amin'ny fanajana lalam-panorenana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny mpitondra fanjakana sy ireo solombavambahoaka ny Madagasikara. Maro ny teboka mila zaraina indrindra ny fomba fiasa ho an'ireo solombavambahoaka mpanao lalàna hoy ny mpampio anio anivony Nation Changer Madagascar androany. Itsy farany izay nanamafy fa zava-dehibe ny fanomezana fampiofanana ireo kandida hirotsaka ho solombavambahoaka mialoha ny fifidianana ho avy. Christian Jimby. Mikorosofahana sy miaveratra ny mahatantan-dalàna ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tompona andraikitra voalohany amin'izany ny mpitondra fanjakana sy ireo solombavambahoaka ny Madagasikara izay tokony hijoro sy hiarina lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny mpampiofan'ny eo anivony Nation Changer Madagascar androany. Teboka maro araka izany no andrasana amin'ireo izay hirotsaka ho kandida solombavambahoaka amin'ny fifidianana ny 27 ny volana May 2024 avy izao raha ny fanazavana. Tena hoe profil takina amin'ny solombavambahoaka zany dia voalohany indrindra olona manana personnalité tena hoe afaka mijoro miado an'ny sofototry ny vahoaka zany satria amin'ny hoe représentant vahoaka azy dia izay mihitsy ny ilana azy voalohany indrindra. Ary faharoa moa zany anisan'le azan'ny solombavambahoaka manao an'le hoe fametrahana fanontaniana na hoe contrôle ny gouvernement zany amin'ny asa izay vitany. Zay ny mampatonga azy hoe fahefana mpanao lalàna tena hoe any amin'ny lalàna izay mety hanasoavana amin'ny vahoaka mihitsy zany. Ary ao anatin'izany moa zany ny lalàna fizoro ny teneninao teo fa farany ambony indrindra moa zany dia ny lalàna loi constitutionnelle dia manaraka azy ny lalàna fizoro zany dia tena natokana ho an'izay mihitsy ny député zany. Tsy tokony feheza mpitondra fanjakana ny solombavambahoaka izay tokony hiaino hatrany etaetam-bahoaka sy ny mararim-ponina hoy ny fanokevitra ireo mpiofana androany. Anatin'ny asa solombavambahoaka mihitsy no manara-maso ny asan'ny fitondram-panjakana ka tsy tokony ny fitondram-panjakana no hibaiko ny solombavambahoaka fa lasa tsy mijoro le mahasolombavambahoaka azy fa lasa takona. Kanefa moa misy ihany zany fa raha ny tokony izy ny solombavambahoaka dia tokony mahaleo tena hatrany ary mijoro amin'ny mahasolombavambahoaka azy tokoa. Nisy androany ny atrikasa nanomezana fampiofanana ireo izay hirotsaka ho solombavambahoaka ny Madagasikara tetsy amin'ny antemeram-pirenena Tsimbazaza. Atrikasa izay natao ho fanomezana torolalana ireo izay kandida hirotsaka amin'izany sy natao ihany koa ho fampatsiahivana ny adidy sy ny andraikitra miandry ireo solombavambahoaka. Amin'ny vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton fun avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Répète en mon cœur. Debout, 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 debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, la qualité au meilleur prix.
somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ho toizantsika avy hatrany ary izay fampahalalam-baovao izay politika vonjy maika sy ahitratratrany ny any mpitondra fanjakana mahakasika ny ady amin'ny fitrandrahana volamena antsokisoky eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika androany tsy avahy ny velively ny olona ny fitrandrahana antsokisoky eto amin'ny fanjakana eto Madagasikara ny fanapaha-kevitry ny fanjakana raha ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly Nojerena ity farany izay nilaza fa ireo olom-panjakana ambony ihany no lohalaharana amin'ny fanondranana antsokisoky ny arem-pirenena. Araka ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly kendrena ho mpitrandraka madinika hatrany amin'ny 10,000 no ampidirina ao anatin'ny sehatry ny manara-penitra ka mba ahamora ny fanisana ireo mpitrandraka ireo dia apetraka ny fifehezana isaky ny faritra fitrandrahana na ny zone d'encadrement misy araiky amby 90 elana amin'ny fitrandrahana volamena antsokosoko ao anatin'ny fanantanterahana ny politika zatoandro. Tsy avavelively ny olona fitrandrahana antsokosoko nefa io fanapaha-kevitra ny raisin'ny fanjakana io hoy ny fanan-kevitry ny mpanao politika androany. Ity farany izay nanamafy fa politika ahitraitratrany ny any mpitondra fanjakana saingy tsy misy ny fampiarana azy raha ny fanazavana. Eto nge raha fitrandrahana antsokosoko ny resahana na tsy volamena rehefa nisy ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny fanjakana tamina resaka vato sarobidy sy vato industriel reny hoe manangana association le olona tompo tanàna dia afaka manao an'izay. Ty volamena ty be mpitrandraka fa mpitrandraka mangalatra zany hoe misy mahita karera dia mamaky karera tsara io fanapaha-kevitra ny raisin'ny fanjakana io raha tena tanteraka tokoa satria ny mahatonga ny fisian'ny trafika eto dia tsy fisian'ny fandraisana fandraikitra marina raisin'ny fanjakana. Ny eo anivy ny fanjakana ihany ny tomponantoka amin'ny kolokolo goavana sy ny fanondranana antsokosoko ny arem-pirenena eto amintsika ho hatrany ny fanazavana. Ity farany izay nilaza fa ireo irakiraka aty ambany hatrany no tratra sy voatazana amponja amin'ny ireny rara ireny ny ady kotrika sy tena tomponantoka ambony izay afamaina hatrany noho ny fiarovany fanjakana azy ireo. Fa io ange anakana ny mpanao trafika rehetrarehetra ary ny mpanao trafika tsy iza fa ny olona tsy azo enjehana ihany fa ny olona migada amina volamena sy ny karazany le olona irakiraka aty ambany aty. Ka io zavatra io raha tena tanterahana tokoa io ka tena misy ny fiarovana ny sistany. Eto nge aéroport ny resahantsika eto fa efa ny Afrika du Sud, efa ny Comoro, efa ny Mozambique vao fantatra hoe misy volamena tafavoaka eto fa naninona ny tseto nefa ny ao misy ny douane, misy ny gendarmerie, misy police amina aéroport anankiray. Zany rehetrarehetra zany mampametra-panontaniana hoe taiza zany tsy nandalo teo amin'ireo polisy ireo ve nefa raha mijery ianao mivoaka ny 73 kilona volamena ny douane sy ny polisy nandalovany iny ihany mbola miasa amin'izao fotoana izao. Sarotra be ny teny an'izay ka raha tena tanteraka tokoa ty io dia averiko Andriamanitra fa tena bravo amin'ny fanjakana ary tena zany ny zavatra ilain'ny malagasy mba hanavotana n'ity firenena ity ao anatin'izao sarotra indrindra zao. Kendrena ho toeram-pitrandrahana volamena tsy ara-dalàna misy 20 no fantatra fa tokony irotsona ny fandravana sy ny fanazanonana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna raha ity tatitra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ity hatrany. Hatreto isan'ny sehatra tokony imason'ny fanjakana ny fanatsarana ny fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany, ny famoahana sy ny fampiarana ny code minier, ny fametrahana ny mangarahara ho hatrany ireo mpisehatra amin'izany. Takina ihany koa ny fametrahana politika mazava iadina amin'ny fanondranana antsokosoko ny arem-pirenena. Eo ihany koa ny andraisan'ny fanjakana fepetra mahakasika ny famerenana sy ny fampodiana vola vahiny na ny rapatriement des devises izay tokony hisy fiantraikany mivantana amin'ny fampandrosoana ny arikarena fahobe eto amin'ny firenena. Andrasana araka izany na hisy fivoarana io voatanisa rehetra io ao aoriana izato andro ny mena ireo ministera. Mbola maro ny zon'ny vehivavy ny tsovoady raha ny eto Madagasikara. Androany nanatanteraka tafatafa ny resahana ny zon'ny vehivavy eto Madagasikara ireo vehivavy avy amin'ny fikambanana sy sehatra maro eto amin'ny firenena. Vehivavy izay notsongany ny vondrona Eoropeana manokana. Ny alarana efsona mitatry ny antsipriny izay. Mbola maro ny zon'ny vehivavy tsy voaja raha ny eto Madagasikara manokana tranga izay ijoroany ireo vehivavy fa indrindra ireo fikambanana miaro ny zon'ny vehivavy.
androany niroso tamin'ny nisy atafatafa ny resahana ny zon'ny vehivavy eto Madagasikara ireo vehivavy maro avy amin'ny nisy fikambanana sy sehatra samihafa eto amin'ny firenena. Vehivavy izay hanotsongainy nisy vondrona Europeanina manokana. Fianana izay natao teny amin'ny nisy musée de la photo teny Andohalo. Songadina angamba dia hoe na misehatra ny fanaovan-gazety na amin'ny fampianarana na eo amin'ny resaka fiarahamonim-pirenena dia mbola maloka ny zavatra misy eto Madagasikara raha tsy resaka fotsiny tsika ireo karazana lalàna izay mbola mipetraka tsy ahafahan'ny vehivavy misitraka ny zony eo ihany koa ireo erisetra amin'ny andavanandro. Ny mihiratra angamba misy koa sinina ny mihiratra dia hoe mbola mijoro ireo mpiady ho an'ny zon'olombelona ary mbola vonona manampy hatrany moa zany ireo ataontsika hoe mpiara-miombinatoka maro samihafa anampy amin'izay fanatsarana ny zon'ny vehivavy eto Madagasikara. Nefa nisy aza nisy fiovana mitoetra ny tolona hoy ireo vehivavy izay amafisina isaky nisy valomartsa. Hetsika izay entina anairana ny fitondram-panjakana amin'ny tokony nisy anajana ny zon'ny vehivavy. Natao ngambany dia hoe ny fanomezan'ireo olona tsirairay izay misehatra ao anatin'izay fanatsarana ny zon'ny vehivavy izay ny asany ny amin'ny vondrona Europeana araka ny lazaiko teo dia misy ireo karazana hetsika mbola mitoy any anatin'ny radio any anatin'ny tambazotra mba ahafahan'ny vehivavy rehetra eto Madagasikara mahalala. Eo ihany koa ilay hoe rapitso valomarsa tsy andro anaova-pety fa andro hitolomana amin'izao ary ametrahantsika hoe ireto avy ny hetsika mety afaka atao ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombinatoka mba hanatsarana an'izay zoza. Ankalaza nisy andro ny valomartsa avokoa ny faritra maro eto Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina. Raha ny eto Madagasikara manokana Antoamasina no ivo ny fankalazana amin'ity taona ity. Fa ho fampandrosoana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara ho tanterahana etsy amin'ny MPE Nansandra ny tsena be ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy na ny fepa andia ny fa 420 ho an'ity taona 420 ity hetrano eva misa 430 eo no hita eny an-toerana mandritra fotoana io ka isan'ny ampiavaka ity andia ny fa 420 ity ny fisin'ireo karazana hetsika maro samihafa. Daniela Minorso. Ambany hatreto ny fanjifana ireo vokatra azo avy amin'ny fiompiana eto Madagasikara, isan'izany ohatra ny atody. Mbola atody 20 isan'olona isan-taona eo hatreto antsika eto Madagasikara no voajifa. Raha toa ka mahery ny 100 isan'olona izany ho an'ireo firenenkafa, tafiditra amin'izany ohatra Seychelles. Ho fampandrosoana ny sehatry ny fiompiana sy fampahafantarana ireo mpanjifa sy mpian-tsehatra isambaratonga ny tena toe zava-misy marina eo amin'ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara araka izany. Hiditra amin'ny andiany fa 420 ny tsenabe ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy na ny fepa amin'ny ity taona 2022 ity izay ho tanterahana etsy amin'ny MPE Nansana ny 2020 hatramin'ny 2020 aprily ho avy izao. Hiavaka ny hetsika amin'ity indray mitoraka ity ary maro ihany koa ny zavatra ho hita eny an-toerana andra ny fanazavana. Mampiavaka an'ity zany ny tena mampiavaka anazy dia ny fisian'ny fampiratiana zany iolo fampiratiana raha anaty hevitra izay misa enina zany amin'ity no atao zany conférence débat zany dia nio koa ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola zany amin'ny amoa producteur avalina. Dia ny mampiavaka anazy fahatelo dia ny fampiroboroboana ny fandraisana anjaran'ny olona amin'ny finanana ny vokatra ny azo avy amin'ny fiompiana sy ny voahodina zany. Reo zany no mampiavaka anazy amin'ity taona ity. Dia andihany manokana amin'ity zany hoe ity ihany zany no fepa amin'ity taona ity fa tsisy fepa 1/2. Andrasana orian'ity hetsika ity ny fitombony ireo mpian-tsehatra sy ny mpampiasa vola eo amin'ny sehatry ny fiompiana mba ho fampitombona ny vokatra tsara kalitao sy ho fiakarany fanjifana izany ka isiany tena fampandrosoana marina eo amin'ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara. Fa manomboka liana amin'ny fitsiriana ireo valan-javaboary eto amintsika ny malagasy amin'izao fotoana amin'ny alalan'ny antsoina hoe fizahantany anatiny. Tao anatin'ny 3 taona farany raha ny antotan'ny Savoaray niakatra hatrany amin'ny 5 eny isan'ireo mpitsidika.
isan'ny antony mahatonga izany ny fisian'ny tsena benefice antany izay irosa amin'ny andiany fahafito ny 5 hatramin'ny 17 ny volana marsa ho avy izao. Etsika izy ho tanterahana eny amin'ny zaridaina n'Antaninarenina. Fanampanazavana. Zay afaka manana afaka manana fahefa-mividy zany ao anatin'ilay izy sy manana ny fotoana ihany koa ahafahana misitraka ilay fizahatany anatiny dia afaka misitraka ilay fizahatany anatiny ary ny zavatra niova tao anatin'izay fotoana izay dia tena manomboka misy amin'izao fotoana izao. Tsy hoe manomboka misy fa efa nisy ary vomaika miroborobo ireo tolotra ho an'ny sarababem-bahoaka amin'ny fizahatany anatiny. Ary anisan'ny hoe tena nametrahana ity tsenabe ny fizahatany ity amin'ny mahatsenabe azy dia ahitana ireo tolotra ho an'ny sarababem-bahoaka, zany hoe amin'ny vidiny mirary nefa mahafa-po ny kalitao an'ilay tolotra ho an'ny fizahatany ao anatin'ny tsenabe ny fizahantany. Dia izay moa zany mahatonga ny ministera sy ny Office national du tourisme sy ireo mpiarom-pomby nantoka aminay rehetrarehetra manohana sy manohy ny fametrahana ny tsenabe ny fizahantany. Ary fantatsika fa ao anatin'ny fotoana ihany koa fikarakarana ary fanomanana ireo fialan-tsasatry ny mpianatra amin'ny ao anatin'ny taom-pampianarana moa zany dia ao anatin'izay fotoana fikarakarana ny fialan-tsasatry ny mpianatra izay tsika dia izay ihany koa no antony mahatonga antsika hoe mikarakara ny tsenabe ny fizahantany. Miankina amin'ny zavatra maro ny fanabeazana izay atao anatin'ny sokotana ny fanazavana. Noho izany fanabeazana ny tanora izany no nanaovana ny etsikatrel aina ny fetra ho ireo sokota Analamahitsy sady fitaizana ny tanora no fanatanjahantena ny tanjon'ny etsika fa eo ihany koa ny fampahafantarana ny natiora eto Madagasikara. Ny fanabeazana skoto no isan'ny manampy amin'ny fanabeazana ny tanora. Maro ny fanabeazana izay omena ireo tanora eny amin'ireny fikambanana ireny. Noho izany fanabeazana ny tanora izany no nanaovana ny etsikatrel aina no fetra izay karakarainy ny skoto avao Analamahitsy. Sady fitaizana ny tanora anao fanatanjahantena ny tanjon'ny etsika fa eo ihany koa ny fampahafantarana ny natiora eto Madagasikara. Misy karazany ny azakazaka raha ny fanazavana. Misy karazany roa ny azakazaka izay tanterahana, misy ny 20 kilometatra ary misy ny 530 kilometatra. Samy ao amin'ny semi-amakady kely lafy avokoa zany no toerana fiangana sy fahatongavana ao andreo fa ny 530 kilometatra zany dia somary lavidavitra kokoa. Ny 20 kilometatra natokana ho an'ny rehetra, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny orinasa manomboka amin'ny enitaona izy io mandava tonga izay lehibe indrindra zany. Ny 530 kilometatra kosa dia manomboka amin'ny 90 taona no miakatra zany ny mpandray anjara, ny afaka mandray anjara amin'io. Mariana kely fotsiny ho an'ny 530 kilometatra zany matetika andreo olona efa zatra efa mpandray anjara amina azakazaka no mpandray amin'io fa mandray anjara amin'izy fa ny 20 kilometatra kosa dia ho an'ny rehetra tena misokatra ho an'ny rehetrarehetra. Misy ny vola aloha amin'ny fandraisana anjara amin'ny etsika ahafahan'ireo mpanabe misitraka afampiofanana raha ny fanazavana ny mpikarakara. Ny tanjon'ny etsika dia hanoanana ny asa fanabeazana an'ireo skoty ao amin'ny ao amin'ny Analamahitsy zany izy io. Mariana moa zany fa ny skoty ao amin'ny skoty zany dia tena misy etsim-panabeazana maro be ivelarana amin'ny ara-tsaina, ara-batana, ara-piarahamonina zany dia miezaka ny ampivelatra an'ireo zany izay ny tanjon'ny fanabeazana skoty na zazalahy io na zazavavy dia anoanana an'izay zany misy ny fiofanana satria misy zany ireo mpanabe ao amin'ny skoty mila fiofanana izy io any amin'ny sehatra ny fikambanana zany dia entina anoanana azy ireo zany zay vola rehetra azo eo zany dia arotsaka tanteraka any amin'izay asa fanabeazana izay. Ny 14 ny volana Martsa no ifarana ny fisoratana anarana ho an'ireo mpandray anjara. Fatra maro ihany koa no hotsidiany ireo mpandray anjara amin'ny azakazaka lalana izay andalo amin'ny fatra izay isan'ny mampiavaka ny Madagasikara.
Anarivo ny ireo mpianatra malagasy maniry ny anohy fianarana any ivelany sy mitady asa any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao. Isan'ny firenena mahasarika ny malagasy ankoatry la Frantsa ny any Allemagne hoy ny mpikarakara hetsika ho an'ny tanora maniry ny anohy fianarana sy asa any ivelany. Na eo aza ny olana mateti-pitranga amin'ny resaka visa, efa maro ireo firenena avy any ivelany no miara-miasa amin'ny Madagasikara raha ny fanazavana. Marina tokoa misy firenena marobe zao miara-miasa Madagasikara zay tena hoe mitady mirecruter ny tenenako azy hoe mitady mpianatra malagasy ho any amin'zareo, na io hianatra na io hiasa. Anisan'izany araka voalaza tenao teo hoe ny Allemagne zao voafarany teo mandray ankizy 1300 dia ny 1000 ao anatin'izay ankizy manao au pair na volontariat, zany hoe ankizy manao manampy ny fianakaviany any Allemagne na manao asa soa, dia mitady an'izay zareo. Ny resaka visa indray io zany ino moa zany ny ambasady moa zany manapaka an'iny hoe manahoana visa, fa zareo ihany koa hitanay hoe ny firenena ny ivelany efa miezaka be mihitsy no hoe mandray an'ireo mpianatra malagasy mandeha any ivelany, na tsy voatery Allemagne ihany fa na ny États-Unis zany, na pays hafa ihany koa, na Maurice moa tsy tena hoe visa fa misy tena hoe manampy an'ireo mpianatra zany zareo. Izandray tompo kilasy tompo vavy no masaka azy natolotra tamin'ity anio ity isorana feno ianao nanaraka hatramin'ny farany manome fotoana anao amin'ny rahampitso amin'ny ora mahazatra ny tenako sy ny ekipa ny fampahalalam-baovao. Mandram-piaona tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.